dia mbola napaka omponareo hatrany ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Manamasina ny tenany ny mpino. Mbola miombona hatrany izany lohahevitra izany isika amin'izao alahady fahatelo ny volana Aogositra izao. Manamasina ny tenany ny mpino. Ka ny perikopa izay angalantsika ny hafatra izay entina ifampaherezana riavana ny amin'ny ity anio ity dia ny bokin'ny Isaia. Isaia 2:20, ny 1:120 sy ny 2:12. Asaiko ampanajana ianao amelatra ny baibolinao hoe eo ambanomasinao. Isaia 2:20, ny 1:120 sy ny 2:12. Raha iverenana kely ny tantara mahakasika ny zanak'Israely dia efa resin'ny fanjakana persianina izy ireo ary afaka fotoana kely taorianan'izay dia resin'ny babilonianina indray ny persianina ka niara voababo niaraka tamin'ny zanak'Israely ny persianina no baboin'ny babilonianina ka nahatonga ny fahababoana tany Babilôna. Tao anatin'izay fahababoana izay indrindra no nahita ny faharatsiana izay nataon'ny firenena Babilôna Jehovah Andriamanitra. Nahita ny fahalotona ary nahita ihany koa ny fanaovana an'Andriamanitra ho tsy misy. Ka nalahelo Andriamanitra tao anatin'izany ary tsy tiany ny zanak'Israely hanana toetra tahaka ireto firenena izay manababo azy ireto. Dia izay indrindra no nandefasany ny mpaminany Isaia. Nandefa ny Isaia mpaminany Jehovah mba hitondra ny teny fampanantenana, mba hiteny ny baiko izay ampitondrain'i Jehovah Andriamanitra ho amin'ireto zanak'Israely reto. Andeha iarahantsika mamaky ny 1:12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Mialà, mialà ianareo, mivoaha, aza mikasika izay maloto, mivoaha avy eo aminy, madiova ianareo izay mitondra ny fanak'i Jehovah. Izay ny baiko nomeny Jehovah Andriamanitra ny vahoakan'i Israely, miseho amin'ny endrika baiko. Ka andehany avy amin'izany teny izany no isotomantsika ny hafatra voalohany. Ny hafatra voalohany izay isotomantsika avy amin'izany Andinin-Tsoratra Masina izany riavana dia izao hoe: masina Jehovah Andriamanitra ka manafaka ny olony amin'ny fahalotona. Masina Jehovah Andriamanitra ka manafaka ny olony amin'ny fahalotona. Izay efa nambara teo hoe baiko nomeny Jehovah Andriamanitra ny mba hialany zanak'Israely amin'ny firenena maloto. Nambara mihitsy fa firenena maloto ireto babilonianina ireto. Satria nahoana no nambara fa firenena maloto? Dia araka izay efa fantatsika fa niaina tao anatin'ny fanompo-tsampy izy ireo, niaina tao anatin'ny fanamavona sy ny fandrabirabiana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra. Raha vakitsika ny eo amin'ny 5 tapany 2 dia ambara tsara mihitsy ny mahafirenena maloto ireto firenena babilonianina ireto. Ny mpanapaka azy dia manakora hoy Jehovah, ary mandrakariva dia amavona mandritry ny andro ny anarako. Izay ilay fahalotona nataon'ny firenena babilonianina. Nanamavo ny anaran'i Jehovah Andriamanitra, nandrabiraby, izany hoe mandritry ny androm-piainana dia tsy misy afa-tsy ny fanamavona ny anaran'Andriamanitra. Ary raha jerentsika ny hevitry ny hoe manamavo sy ny manakora dia toa midika ho mandrabiraby, maneso, manao an'Andriamanitra ho tsy misy. Izany nataon'ny firenena babilonianina. Ka izay indrindra nahatonga an'Andriamanitra ny teny ny vahoakan'i Israely, ny teny ireto firenena izay nofidiny sy nanaovany fanekena ireto hoe: mialà, mialà ianareo, mivoaha, aza mikasika izay maloto. Toa maneho izany riavana, toa maneho izany fa baiko nomen'Andriamanitra fa tsy didy. Baiko ary fanapahan-kevitra eo dia ny eo fa tsy misy fangatahan'andro.
ny hoe miala izay tiano ambara reto mantsy dia tsy hoe misitaka na miataka kely fotsiny fa tena hoe manalavira aza mifangaroaro amin'ny maloto satria firenena maloto ireo manao izay manamavo ny anaran'i Jehovah-Andriamanitra, manao an'Andriamanitra ho tsy misy fanifanim-po-tsampy sy ny Andriamanitra izay noforoniny tanany ihany no tompoiny sy karakarainy. Ka tsy tian'Andriamanitra ny mpanompony hiaina amin'ny fahalotona. Izay indrindra no nahatonga an'Andriamanitra nandefa ny mpaminany mba hampahafantatra an'ireto vahoaka ireto fa mila miala amin'ny fahalotona izy. Tsapa tokoa ry havana, tena tsapa fa Andriamanitra be fitiavana ny Andriamanitra izay tompontsika. Manafaka ny olona amin'ny fahalotona izy, ary tsy ny vahoaka ny Israely ihany nafahany, fa miantefa amintsika tsirairay avy ihany koa. Miantefa amintsika ihany koa izany teniny izany, hoe miala faingana ianareo amin'ny fahalotona. Mbola misy anie ny firenena Babiloniana, mbola misy ny taranaka Babiloniana ankehitriny, Babiloniana lahy sy ny Babiloniana vavy, izay mbola miaina ao anatin'ny fahalotona, na dia tamin'izany fotoana izany aza no hoe firenena Babiloniana no maloto, dia tsy nijanona treo ny fahalotona, fa mbola mitohy mandraka ankehitriny izany fahalotona izany. Ary raha ny fanamavona sy ny fandrabirabiana ny anaran'i Jehovah-Andriamanitra no lazaina fa fahalotona eto, lazaina fa fahotana eto. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, mbola betsaka ny fahotana maro izay mbola iainan'ny olona. Ny fijangajangana, ny halatra, ny von'olona, ny fanompo-tsampy, ny finonom-pony, ireny rehetra ireny dia efa anisany ho fanamavona ny anaran'i Jehovah-Andriamanitra. Efa anisany faharatsiana eo anatrehan'Andriamanitra. Ka izay no nahatonga an'Andriamanitra manome baiko ny mba hialantsika ao anatin'ny fahalotona. Isika izay efa nofidian'Andriamanitra, isika izay efa mpanompon'Andriamanitra, manafaka antsika amin'ny fahalotona izy. Ao ihany koa ireo namantsika izay tsy mahafantatra akory fa mbola voafatotra sy voageja ny fahalotona maro isan-karazany. Izay anie no mahafiangonana masina antsika. Ny taona sy hanafaka azy ireny ao anatin'ny geja maro isan-karazany. Ny hanala azy ireny ao anatin'ny fanambaboana sy ny fanandevozana. Satria izay ny antsoina sy ny fidianan'Andriamanitra antsika. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, manome baiko antsika Andriamanitra ny mba hialantsika ao anatin'ny fahalotona, satria Andriamanitra masina izy, ka tsy tiany ihany koa ny mpanompony izay nofidiany sy nanaovana ny fanekeny ho voafatotra sy ho voageja ny loto maro isan-karazany. Fa ao anatin'ny fanompona ihany koa isika tsirairay avy. Mety mbola misy ireo izay mandrabiraby, mbola misy ireo izay manenjika, mbola misy ireo izay mankahala antsika noho ny amin'ny fanarahandian'Andriamanitra. Dia izao ny mpanjino. Izao ny mpanjino hoe Jesosy no efa momba antsika. Jesosy Kristy no efa tia antsika. Izy no efa mitari-dalana antsika mandrakariva ary manafaka antsika ao anatin'ireny fandrabirabiana ireny. Ka tsy tokony ho hita eny amin'ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy ny tahotra sy ny ovitra. Tsy tokony ho hita eny amin'ny mpanompon'Andriamanitra izany. Satria zanak'Andriamanitra isika. Ary ny Andriamanitra izay iarahantsika dia Andriamanitra mpandresy, Andriamanitra mahery, Andriamanitra masina, mahay ny zavatra rehetra. Koa andeha ihany koa isika anaiky ny baikony dia ny mba hialantsika eo anatrehan'ny firenena maloto, ny hialantsika eo anatrehan'ny fahalotona rehetra. Satria efa nodiovin' Jesosy Kristy tamin'ny rano isika. Masina Jehovah-Andriamanitra ka manafaka ny olony amin'ny fahalotona rehetra. Fa ny hafatra faharoa izay horaisintsika ry havana dia izao hoe masina Jehovah-Andriamanitra ka mitarika ny mpanompony. Eo amin'ny 12 no nisy tomana ny avy amin'izany loha hevitra izany. Andehany iarahantsika mamaky ny 12 hoe fa tsy tampoka no hivoahanareo ary tsy lositra no handehananareo, fa Jehovah no hitarika anareo eo aloha
ary Andriamanitra ny Israely no vodi-lalanareo. Raha io teny io nijerena dia tena hita taratra tokoa fa Andriamanitra mandray atanana, Andriamanitra mandray ny adiny mpanompony Andriamanitra. Ary eto Andriamanitra dia mampatsiasa adiny zanak'Israely, ampatsiahiviny fa tsy tampoka ny alan'izy ireo eo amin'ny fahababon'ny Babilonianina. Tsy tampoka. Raha jerentsika mantsy ny nahazo ny zanak'Israely rehefa nandevozina tany Egipta izy ireo, dia nifanohatra amin'izany ny zava-niseho. Tampoka ny alany tany, tampoka no nitondrany Mosesy azy ny ala avy tao, tsy nisy fiomanana. Ary izay nahatonga azy nimononmonina rehefa tonga tany anefitra, ka niteny hoe tsy aleona ihany tany Egipta, ho fatiny hanohanana ty izahay. Dia mba tsy hahatonga azy ireo hanana fisainana sy mononmonina tahaka izany, dia izahay no ampatsiahivin'Andriamanitra sy hitenena indray hoe tsy tampoka ny hivoahanareo. Mahagaga tokoa izany ry havana, mahagaga ny fitondran'Andriamanitra satria eo anatin'ny fanandevozana ianao, ao anatin'ny fahababon'ny firenena ianao. Izany hoe tony tsy misy vidiny, tsy misy lanjana eo anatrehan'ny firenena izay manandevo anao ianao, kanefa filaminana no ialanao tao. Mba raiso an-tsaina ane hoe ao anatin'ny fanandevozana no filaminana sy fiadanana no anafahan'Andriamanitra ny mpanompony. Raha amin'ny fisainantsika olombelona dia tsy possible mihitsy izany, kanefa Andriamanitra mihitsy no mampahafantatra izay ho fanehoany fa Andriamanitra mpitaridalana izy, Andriamanitra mihahany fiainany mpanompony izy, ary mbola nampiny fa izy no hitarika eo aloha, ary izao izy no vodi-lalanareo. Toa maneho izany fa Andriamanitra mihitsy no manatrika, manerana ny momba ny mpanompony manontolo, manodidina ny mpanompony voadidiny anjely. Ary manamafy ny teny soratra masina fa ny anjelin'Andriamanitra dia hitoby andidina amin'izay rehetra matahotra azy. Tena asehon'Andriamanitra mivaingana mihitsy ny fiahiny, ny fitantanany ny mpanompony. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo. Ny tompo no efa manome teny atsika fa mitarika atsika izy mandrakariva, ary tsy mamely tampoka izy. Andriamanitra tsy mamely tampoka ny Andriamanitra izay vavahantsika. Ny olombelona mety mamely tampoka ny amin'ny zavatra izay entina mpahoriana sy ampijaliana anao, fa Andriamanitra dia manomana foana mandrakariva. Izany hoe efa voalaminy mandrakariva ny lalana izay ho diavinao, ny lalana ny sy ny olana izay ho sedrainao. Dia tahaka ireto zanak'Israely ireto, nambarany tsara fa ampilaminana no hivoahan'izy ireo, tsy lositra hoy izy no hivoahanareo. Izany hoe tsy ampiorohona, tsy amin'nyovitra, tsy amitahotra no hialany zanak'Israely eo amin'ny firenena Babilonianina, fa tena ampilaminana, ampiadanana, ampifaliana no hialany teo ambanin'ny fanandevozana. Na dia tsapa aza fa ny aina fahoriana, ny aina fijaliana ireto zanak'Israely ireto dia ahafahan'Andriamanitra mandrakariva. Dia hitantsika taratra tsara tamin'ny andron'ny fahampanjaka, izany hoe andevo izany, ahoana ny toerana mahazo izany andevo izany, fa ampijaliana, ampahoriana, manary sy mamafa maloto. Eny fa na dia miamboha ihany koa aza ny mpanjaka dia mbola atao lafika, tahaka izany no mahazo ny andevo. Fijaliana tahaka ny oharina amin'ny biby, tsy misy dikany, tsy misy lanjany, kanefa izany dia anehoan'Andriamanitra fa misy vidiny eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Misy vidiny sy misy lanjany eo anatrehan'Andriamanitra ny mpanompony, ary tsy ho avelany ho irery fa tantanany mandrakariva, tarihany mandrakariva, ombany mandrakariva amin'ny olana sy ny sarotra izay sedraina. Koa ao anatin'izany ary havana, ianao izay miatrika olana io, ianao izay miatrika ady mafy io, ianao izay miatrika aretina, tsy mety sitrana io, azakivy, ianao izay mbola voandevo io, tsy voatery hoe izay voandevo ao an-trano ihany no lazaina fahandevo, fa izay manaiky ho 𝗍𝘼𝗡𝗢 fahotana sy ny fahalotona ihany koa dia efa voasikajy ho andevo.
ka ianao izay voafatitra izany rehetra izany dia efa manomana lalanao anao Andriamanitra, efa mitari-dalana anao Andriamanitra, ho eo alohanao izy ary ho vodi-lalanao, ho aoriananao, manodidina anao, miaraka aminao mandrakariva izy. Tsy tokony hisy ampiorooro anao. Matoa Andriamanitra ny teny an'ity teny ity hoe tsy lositra no hivoahanareo, dia tena misy tokoa ny mpampahory, ny mpampiorooro, ny mpampatahotra, ny mpanenjika. Fa izao Andriamanitra izay inoantsika dia Andriamanitra mpitarika. Fa ireny izay mpanenjika sy mpampiorooro atsika ireny, tsy misy mpitarika ane ireny, tsy misy mpiahana ireny. Eny fa na dia tarihan'ny Satana azy izy dia lan'ny Satana rehefa mivadika aminy. Fa Andriamanitra izay vavahantsika, na dia mivadika aminy aza isika, dia mbola miasa mikarakara ary mbola mitarika antsika mandrakariva izy. Ka ao anatin'ny olana, ao anatin'ny ady sarotra, ao anatin'ny fisedrana maro izay lalovanao, dia hoy ny Tompo hoe izao ny ady fa ianareo kosa angina. Jehovah Andriamanitra no andray an-tanana ny adinao. Jehovah Andriamanitra no hitari-dalana anao. Jehovah Andriamanitra no hikarakara ny olanao. Ary io olanao io, ao aoriana kely ao, hiova fifaliana io, hiova fiadanana io, mba hoentina hanatsarana ny fiainanao. Fa ireny zavatsarotra izay mandalo eo aminao ireny dia ataovy toy ny zezika. Zezika ireny izay entina ampitomboana ny finoanao, zezika izay entina hanatsarana sy hikolokoloana ny fiainam-panahinao. Fa tsy ireny indray no ampiverin-dalana anao, na ireny indray no ampikorosofahana anao, dia vao mainka mahazo laka amin'ny devoly, satria ianao efa miataka amin'ilay mpitarika anao. Fa hoy ny Tompo ankehitriny aminao hoe izaho no mitarika anao, izaho no mialoha lalana anao, izaho no momba anao. Ka tsy tokony hisy hampanahintsika intsony, tsy hisy tokony hampiorooro na hampatahotra antsika intsony, tsy tokony ho hita taratra eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra intsony ny tahotra, ny ovitra, ny tebiteby, ny fandosirana olana. Fa Andriamanitra no efa manome toky antsika, fanome vahaolana sy omba antsika mandrakariva izy. Aoka tsy hibahan-toerana eo amin'ny fiainantsika izany rehetra izany, fa aoka Jesosy Kristy no hibahan-toerana eo amin'ny fiainantsika, satria izy ilay tompony vahaolana, izy ihany koa ilay efa mpandresy ary mandresy miaraka aminy ihany koa isika rehefa manaiky ho tariany. Hafatra roa ary havana no nambara ho antsika tamin'ity ano ity dia izao hoe masina Jehovah Andriamanitra ka manafaka ny olony amin'ny fahalotona. Masina izy ka manafaka ny olony amin'ny fahalotona. Feno fahadiovana ilay Andriamanitra izay tompontsika, ka mahamasina azy izay indrindra dia tsy tiany isika hiaina ao anatin'ny fahalotona sy ny fangaroaro amin'ny fahalotona sy ny olona izay tsy mendrika. Fa masina ihany koa Jehovah Andriamanitra ka mitarika ny mpanompony. Rehefa no hamasin'Andriamanitra isika dia tarihany mandrakariva ny tanjony dia mba hahatonga azy ianao ho mpandresy tahaka azy sy ny handovatsika ilay fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa izany teny izany kosa ho amintsika tsirairay avy. Amen.